Dimy andro sisa dia higadona ny fahafitopolo taona fankalazana ny tolona 7 martsa 7 sy 710. Ny olotsera no nisantatra ny fankalazana izany ka tamin'ny alalan'ny famparatiana ireo sary nanamarika ny zavaniseho sy ireo mpitolona tamin'izany fotoana izany no nanatanterahana izany tetsy amin'ny zaridaina ny Mahamasina. Tsapa faliana tamin'izany ireo tanora malagasy tia fantatra ny zavanisy marina sy ny tantara teto Madagasikara. Arao ny sary. Famparatiana ireo sarin'ny malagasy ny tolona ho an'ny tanindrazana tamin'ny 7 marsa 770. Io no etsika nikarakaraina avy eo anivon'ny Ilosetra ny maraina teo tetsy Mahamasina. Etsika natao mba ho fampafantarana ny zavaniseho tamin'izany andro izany ary fampatsahivana ihany koa ny tantaran'ny firenena sy ny jerena ny zava-manjady amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. 70 taona katrika tokoa mantsy izay. Hatramin'izay mantsy rehefa miresaka ny fitambofapolitsika dia atao be loatra fihetseko, ilaina angamba ny fihetseko, fa ilaina kosa ny fahalalana, ny fandalinana ny zavatra ny tantara ka fanapariahana azy izay no nataon'ny tserany ary tena hoe fifampizara zany izay ny tena misy hitanavetsara izay eo ny voka-pikaroana samy hafa zay teatananay izay navokanay eo izay tahirikevitra tahiry-sary avy ana ohatra avy any amin'ny fianakaviana Rakotovo Martin izay angamba tsy fantatry ny ankamaroantsika izay misy fanany tsera mihitsy. Toy ny efa fanaon'izy ireo isan-taona moa dia miovaova ny toerana fampirantiana izany sary mitahiry ny rakitry ny ela izany ka nosafidiany manokana i Mahamasina isan'izy ireo faritra manan-tantara eto an-drenivohitra.